Elia nivavaka tao anatin'ny fotoan-tsarotra. Manasanao mba hanaraka izany lohahevitra izany. Mpifaliana indray no ifankahitantsika amin'izao herinandro vaovao izao. Men'Andriamanitra antsika ny fahasalamana, ny tanjaka sy ny hery, miaraba ny tsirairay avy, miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary irina mba hitondra fitahiana ao antsika izao fandaharana izao. Tononona aminao sy ny ankonanao ny fiadanan'ny Tompo. Dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao indray izahay ny izao fotoana mamy tombotsomenao anay izao, ahafahana miaraka mandinika ny teninao. Mamelany helokay, areo ka mba vita fihavanana aminao izahay. Ka raha andinika izany teny izany, dia ka nifaliana masina no hitaridalana anay. Dia mitahy reto mpiara-midinika rehetra ireto, tonono sy angatahana ny vavaka, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Elia nivavaka tao anatin'ny fotoan-tsarotra. Amin'ny ity herinandro ity dia iresaka vavaka iainana isika. Vavaka iainana. Tamin'ny herinandro moa isika dia niresaka ny amin'ny mpitolonam-bavaka dia mbola mitohy izany satria hijerika ireo olona samy hafa indray isika vitsivitsy izay nivavaka. Fantanina mipetraka hoe manahoana ny fiainam-bavaka ao ankehitriny. Impiry ianao no mivavaka. Manahoana ny hafanamponao amin'ny fivavahana ary manahoana ny fiandrandranao valim-bavaka. Ny andinina tao tadina no andeha mba hiarahantsika eto amin'ny Salamo 220 ka ny andininy 9. Salamo 220 andininy 9 manao hoe: matokia azy mandrakariva ianareo ry olona, loary ao anatreny ny fonareo. Andriamanitra no aro ho antsika. Vavaka izany. Ny vavaka tokoa mantsy dia fifandraisantsika amin'ny Jesosy. Fifandraisantsika amin'ny Jesosy. Ary ahitantsika ihany koa amin'ny tena hoe mamaly vavaka ve Andriamanitra, mandre ny fitarainantsika ve izy. Elia nivavaka tao anatin'ny fotoan-tsarotra. Elia dia fantatra amin'ny anarany hoe Elia Tisbita. Ny hoe Elia dia midika hoe Jehova no Andriamanitra. Niaina tamin'ny vanim-potoana nanjakany Ahaba mpanjaka izy. Ahaba moa dia midika hoe rahalahy. Ary Ahaba dia nanambady any Jezebela. Vela tao anatin'ny fotoana nanjakany faratsiana tokoa Elia Tisbita, lazaina hoe Elia mahatoky izy. Nataony mpanjaka Ahaba mantsy izay nampatezitra an'Andriamanitra ao amin'ny mpanjaka voalohany, toko 9 ka ny andininy 7 dia izao no voalaza an'ilay teny. Ary Ahaba nanao ny Asera ka nampatezitra ny Jehova Andriamanitra ny Israely, mihoatra noho ny mpanjaka ny Israely rehetra izay teo alohany. Eo amin'ny andininy eo aloha eo dia nanao ratsy teo mason'i Jehova i Ahaba. Ary nanao izay apatezitra any Jehova mihitsy izy. Ary vokatra teo zavatra izay dia nisy fifanandrinana teo tendrombohitra Karmela teo amin'ny fotoana izay nihaonan'i Elia tamin'ny Ahaba ka nandresina ny fanandrinana tamin'ireo mpaminany Bala rehetra. Tao amin'ny fiafaran'io tantara io rehefa mamaky isika dia ahitantsika fahamarinana anankiray izay nekeny Ahaba. Hitan'ny Ahaba azo tsapahitanana mihitsy fa mamaly vavaka Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namana, tiako sady ny ilaza aminao fa mamaly vavaka Andriamanitra. Mamaly ny fivavakantsika Andriamanitra. Rehefa ny talao nangataka Elia dia indro ny valim-bavaka amin'ny andininy 7 amin'ny toko 8, mpanjaka voalohany toko 8 andininy 7 dia manao hoe: dia latsaka ny afon'i Jehova ka nandevona ny fanatitra hodorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka, sady nandritra ny rano tao anatin'ny hady kely. Namaly vavaka Andriamanitra. Mino androany vavaka mamaly ny vavaka ao
andriamanitra. Ary raha nahita an'izany ny olona amin'ny andiny fa 7 ary raha nahita izany ny olona rehetra dia nikohaka ka nanao hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. Namaly vavaka Andriamanitra. Kanefa tsy elakory taoriana zay toe-javatra izay satria no tantarainy Ahaba tamin'ny Jezebela vady ny zavatra nitranga rehefa namaly vavaka Andriamanitra dia nasainy Eli nosambona rehefa aminany bala ary novonoana. Ary hitany Eli zany, hitany Ahaba zany dia notantarainy tamin'ny vadiny. Ny fahagagana ataon'Andriamanitra tamin'ny filatsahana nampilatsahan'Andriamanitra ny orana hitany Eli zany. Fa dia notantarainy tamin'ny Jezebela fa zao tsy le fitahiana no raisiny Jezebela fa le famonoana an'ilay mpaminany bala ary dia tezitra ary dia izy hoe ataoko tahaka an'izany keo ny mahazo any Eli ary zay vokatra eto zavatra izay dia toa-kivy Eli. Toa-kivy izy ahoana ary aiza Andriamanitra kanefa na izany tsy izany aza dia indro Andriamanitra fa tonga teo amin'izany toerana zany. Mpanjaka voalohany toko 7 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 20 zany tantara izany zay ahitantsika ihany koa ny fahakiviana zay nahazo any Elia sy ny resaka fampahirezana nataon'Andriamanitra ho an'ity mpaminaniny ity. Tao anatin'ny andro ray na dia novalian'Andriamanitra aza ny vavaka rehetra nataony Elia dia nisy fivanatampika teo amin'ny tempony sy ny fisainany ary ny herim-batany. Na dia nahazo fandresena lehibe miaraka tamin'Andriamanitra zay izy tamin'ny andro io dia navelany andresy ny finoan'Andriamanitra ny tahotra sy ny fahafatesana no ny arerahana. Saingy izao manaitra ity tantara ity satria na dia kivy siketraka azy Eli dia nanantona azy tampaleme-pana tampiahina fatratr'Andriamanitra ka nanome azy sakafo. Amin'ny andininy 5 mpanjaka voalohany toko 7 ka ny andininy 5 ka ny asiny andininy 9 dia zao mbaky ny ary raha nandro natolo teo ambanin'ny anjavidy anankiray izy indro nisy anjely ny manoana azy ka nanao taminy hoe miarena ka homana dia nijery izy ka indro teo anilany lohany nisy mofo voaendy tamin'ny vato mahamay sy rano iray tavoara ary nihinana sy nisotro dia nandry indray. Ry mpiara mianatra namana, ry mpiara midinika namana, mamaly vavaka Andriamanitra, mijery ny tebotebonao Andriamanitra, mijery ny ahiahinao Andriamanitra ary indro izy fa manatona anao moramora manome ny vahaolana. Amin'ity androany ity ary dia misy zatra roa mba tiako hamarana anazy eo amin'ny fiainantsika dia misy fotoana zay anomezan'Andriamanitra valitiny eo ny eo mivantana mafonja tsy azo lavina ary dia manamafy orina finoantsika ireny. Ndraindray kosa nefa amin'ny fotoana hafa dia toa mihozongozona isika ka lava mifakam-panahy satria everitsika amin'izany fa sarotra loatra ny manara-dian'Andriamanitra amin'ny finoana tsy miovaova. Dia miandra ny valiten'Andriamanitra amin'ny fotoana zay eritreretintsika isika fa tokony hampahaliana antsika. Ry mpiara midinika namana, Andriamanitra mahalala ny fotoana hamaliana antsika fa ny zavatra nisy fotsiny na dia tao anatin'ny fotoana sarotra aza ny vavaka Eli. Androany raha misy zavatra sarotra lalovanao mivavaha fa Andriamanitra mandre, Andriamanitra mamaly ary Andriamanitra manatona anao amin'ny fahalemem-panahy, amin'ny fiahiana ary manome anao ny vahaolana rehetra. Ny tompony hampahery anao amin'ity androany ity hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray io indre zany hafaliana mientanentana mihitsy ny fonay fa mamaly vavaka ary manantona anay amin'ny fahalemem-panahy sy manolotra vahaolana ho anay ianao. Inona ny mampisalasala anay Andriamanitra? Ampio zahay ho samy atoraka aminao amin'ity androany ity dia mitahianay amin'izao tontolo andro izao aza mafoy na mahasaraka anay ianao. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.